zay zany ny kabary fofoy nataon'ny Floandro Rajoelina raha nijery ny zava-bita tany amin'ny faritra Ambanja iny izy ivadika lafim-baovao hafa aloha isika hiditra eo amin'ny fampitiniana ny gazety isaky ny alahady zao tokoa matsy dia misy ireo gazety mpivoaka isan-kerinandro voray ihany eto amin'ny télévision malagasy toy ny La Croix de Madagascar zany eo ihany koa ny tafan'ny Arivo Katolika sy ny gazety boky songadina izay mivoaka isan-telovolana ireo ndray fitiny namana Jean-Marie Amelson ho antsika amin'ny manaraka ity. Lohateny be ny La Croix de Madagascar amin'izao farany herinandro zao ny lalany teteza mita misy lara-pahamehana miandry na teteza mita aza kivon-dalana iray eo amin'ny tantaram-pirenena no vita taorian'ny fifanarahana tovana tany Addis Abeba fa misy koa lara-pahamehana mifandraika amin'ny andavanandrom-piainan'ny mponina. Lohateny iray hafa ny hoe ratsy ho ihany ny La Croix de Madagascar ny manemotra ivelany. Momba ny fampihavana pirenena indray na réconciliation nationale dia fanontaniana no arosony gazety La Croix de Madagascar aritina foronina ve ny fisamatsamahana. Hita ao amin'ny gazety La Croix de Madagascar ihany koa ny nanendrena ny évêque Niosy ho évêque Nantsirabe tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny vaumiera ny serasera eo anivon'ny église catholique apostolique romane monseigneur Philippe Ramaivmanana fa ndeha ifindra amin'ny tafany Arivo Katolika miditra isan-tokantrano indray sika. Hita ao ny ako ny fivahinana masina tany Kana any Galilea any Israel tatitry mon père rakotona Soly François de Paul zay isan'ny tompon'andraikitra ihany koa eo anivon'ny serasera ny église catholique apostolique romane. Fisan'izay mahasarika ihany koa ny pépite masomboly tsara ho an'ny fambolena vary an-tanety eto Madagasikara. Torak'izany ihany koa ny vaovao ny antilon'ny Madagasikara fampiofanana ho fanavaozana. Farany ny ako ny laharana fahatelo ny gazety boky songadina any conservation internationale tatitra momba ny dia tamin'ny volana jolay teo fomba fanao isan-taona izy ity tany amin'ny faritra avaratra andrefany nosy tany Boeny raha ny tena marina nandalo anakarafantsika ka tody hatrany Soalala. Isany misongadina atao anatiny ity gazety ity ny fanadiadina momba any mahavavy kinkony faritra arovana any varatra andrefany Madagasikara any faritra manan-karena tokoa eo amin'ny tontolo iainana. Gazety mitranga isan-telo volana moa ny gazety boky songadina amin'ny fiandohan'ny taona indray zany ny manaraka.